koa toa ampitiavana sampanatretena lehibe nanasaka anao raha vonona ianao asa anao deba fasafasy amina satria ligasa efa moa zany vodim-ponoana efa potika an'le kristianisme sy potika le fivavahana ny sainy gasy dia ny fiainana tena iainana andavanandro tsy fatany fa olona ry papa maty ry no mampisavitaka azy efa voazanaka ara-tsaina efa andevo ara-tsaina dia zay mahatonga nareo mitomany hoe maty papa raha mahafantatra reo moa mahatonga ny gasy mizarazara misy ny hoe ny ampivoantany sy ny tanindrana misy ao katolika nefa tonga an'izany sarotra be amiko manazava aminareo satria tena ambany loatra le niveau de connaissance anareo mission katolika no nampianatra ny olona nanomboka atao amin'ny radama tamin'ny 1810 radama voalohany no nampianara mission katolika dia tamin'izany fotoan'izany nefa fantatry izy moa fantatry ranavalina voalohany hoe ratsy be nge ny programme an'ity kristianisme ity histoire secret au Vatican hitanareo ao fa ny katolika niaraka mitsikombakomba tamin'ny Hitler tamin'ny famononany jiosy tamin'ny deuxième guerre. Tena nataoko any tsy teny fa betsaka loatra ny lainga sy fanaratsiana ataony tirangaty amin'ny finoana kristianina tsy hamaly an'ireo teny ratsy na fanabadonana ataony nefa fa hanora aza-pitiavana ampafantatra anazy ny fahamarinan'i Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina koa toa ampitiavana sampanatretena lehibe nanasaka anao raha vonona ianao asa anao deba fasafasy amina nisy izentsika dia makasika an'i Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina izay aratsianao isaky mihetsika io satria ianao nilaza akaty Kanada amin'ny volana May ka raha vonona ianao tonga dia tsy ampiandrely fa tonga dia nidisy miavy hatrany tonga dia alefantsika ny deba fasafasy ataontsika mivatana ao amin'ny Facebook na TikTok na YouTube izay tianao ka miandro valiteninao aromany ny argumentanao fa hoporofokanao fahamarinan'i Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina ary tsy adiny atao amin'io na attaque personnel fa argument contre argument ka ahoana masavy ianao za zany tsy miteny zavatra lazainy koty rehetra dia diso daholo za kosa aloha mba manaiky hoe mba misy marina kely ihany kosa amin'ny zavatra lazainy zany mahakasika ny ao Madagasikara satria nisy nanao an'izay moa tao amin'ny commentaire teo mbola valiako avy eo fa rehefa nanao partage foana za tao anatin'ilay page fandariana mpinonako taloha dia nisy publication nataoko izay mipartage ny le publication nataoko ary tamin'izay fotoana izay izy tamin'ny heritaona zay tamin'ny tsy tadidiko na za moa ny invité-ny voalohany na Romille tamin'izay tsy tadidiko fa efa tamin'ny ohatra Romille moa ny invité-ny voalohany i Romille moa Romille katolika eny mitovy ihany zavatra ataonay moa zany miaro amin'ny fahamarinana amin'ny église katolika moa zany dia Romille moa ny invité-ny voalohany dia Romille moa tsy nety satria hoe iny hoe tsy misy tsy manana licence koto dia zay moa ny antony tsy nanekeny Romille anao deba aminazy fa nandeha fotoana dia namoaka publication za makasika amin'ny fandalina mpinoana avy eo ny publication izay nataoko iny dia mipartage ny publieny teo amin'ny murany ary tao anatin'izay nanaovany fanakianana ho anahy nanaovany hoe ohatrany hoe fanaratsiana n'ilay zavatra amin'ny public zany lazainy fa diso ilay zavatra amin'ny public tamin'izay tamin'ny heritaona izy zay dia nanaovany tena invitation tena en public mihitsy za teo amin'ny murany hoe indrindra ozy izy ianao fandalina mpinoana io zany be da be moa no nahita an'izany dia tamin'izay fotoan'izay zany ny invité-ny daholo zay na pasteur talohan'izay koa moa izy efa nanao débat tamin'ny pasteur Jean-Luc izy tamin'ny talohan'izay dia tamin'ny publication nataon'izay ny teny an'izay zany izy nanasa ny invité an'ireo kristianina ozy izy zay vonona nanao débat aminazy zany fa ohatrany hoe izy zany manana argument zany izy mandiso ny finoana kristianina ary hoe vendrana zany ny kristianina manaradian'i Jesosy Kristy zay zany ny tena hoe fotoatony zavatra lazainy zany eto tsy magaga izy ka tsy magaga ange izy fa ny misy antony zany mahatonga na manao an'le zavatra fa izy moa efa zavo tsy magaga mihitsy nge izy dia avy eo amin'izay ny invité-ny daholo zany na pasteur na mopera nareo kristianina ozy izy zay vonona anao débat aminazy fa nitsindrimy manokana tao anatin'ilay publication nataony indrindra ozy izy ianao
fandaliana-pinoana io za mako mitompon'la pazy fandaliana-pinoana zany za zany lazainy tsy giany manokana tao anatin'la izy nidirako izy tao amin'ny commentaire ampanajana ny teneniko anazy tamin'izay hoe manaiky mifanasana ataonao aza fa ataotsika fifanakalozana mpanajana le izy tsy attaque personnel natao ao na hoe iteny ratsy natao anatin'le débat ary tsy itsika ihany koa ny ady fa argument contre argument hoentinao zany ny faneho-kevitra anao hoentinao ny argument anao hoe reto no hoentinao milaza hoe voafitaka amin'ny mpino kristianina vendrana amin'ny mpino kristianina raha manara-dian'i Jesosy Kristy sy finoana kristianina za kosa ao anatin'izay anazava zany za hoe tsy vendrana mihitsy ny mpino kristianina ka ary tsy diso mihitsy zahay raha manaraka ny finoana kristianina fa manana ny antony zay hoe tia ny antony mahatonga anay na eo ro fanaratsiana na eo ny fanenjiana dia tsy miala ao anatin'izay finoana kristianina zany zahay dia zay zany ny atao anatin'ilay sujet tamin'izay hoe ny tena izy moa tamin'izay hoe publication nataoko moa tamin'izay hoe Jesosy Kristy nanorina ny eglizy katolika ohatratran'izay le publication nataoko dia izy moa zany ny contre an'iny hoe ela ozy izy ry fandaliana-pinoana aza mandainga ela fa tsy Jesosy Kristy zany nanorina amin'ny eglizy katolika ary tsy poly ihany koa fa taty arina be ny eglizy katolika zany vao nisy ohatratran'izay zany lay natonga n'ilay izy zany dia tao anaty commentaire zany tena anazy eno manaiky za fa ataotsika débat ampanajana ilay izy zany ijerevantsika amin'ny fahamarinana hoe ahoana tokoa ary ny tena fahamarinana zany karaha vonina ho ianao zaho vonina fa tsika ho tsy andeha hoe tabataba eto amin'ny commentaire eto na ohatran'izany fa any anaty MP ho atsika miresaka miorganiser an'le izy hoe ahoana nataotsika zany andaminana an'ilay débat aminao vina fotoana ahoana ny lamina fitsipika atao ao anatin'ilay débat satria tsika koa tsy manao an'ireny débat hoe andeha hifanalabarakatena na débat korotana be ireny fa débat ampanajana zany le izy ny andro anazy za tao anatin'ny MP tsy mipotra moa izy zany niditra tany amin'ny MP tao aminazy an'izay tsy tamin'ny pazy fandaliana-pinoana fa tamin'ny compte perso tena anazy za ho any tompo le pazy fandaliana-pinoana za ho any tena natao anatin'ny muranao fa ahoana ho anandaminantsika n'le débat zany fa voniny zany ao an'le izy dia teo moa izy namaly teo hoe resaka efa tamin'ny herintaona moa zany mba azonareo an'le izy zany hoe tsy zany ny invitehana azy voalohany fa izy ny invitehana ary tsy voazany ny inviteny fa abedabena mopera na pastera moa iny moa romilna hitatsika efa ny inviteny foana dia tao anatin'izay moa namaly izy namaly kely izy tsy tadidiko moa ny valiteny teo fa hoe vonina zany izy samy vonina zany zay dia izy aloha mbola tsy namaly izy amin'izao moa tanyla vidéo nataoko nefany tsy haiko moa mbola mety mbola manomana angambana izy za miny fa mety amaly izy na tsy haiko ihany koa fa efa nidirako MP ihany koa moa izy dia tao anatin'izay nangatany ana tamin'ny herintaona zay namaly izy tamin'ny voalohany dia avy eo zany nandaminy zay hoe ahoana zany fotoana anaovana an'izy aminao vina ohatran'izay atao amin'ny Zoom atao avy eo partagena direct amin'ny FB ohatran'izany mbola izy fa nandeha fotoana resaka andro maromaro zay ary tena vonina za tamin'izay fa rehefa hitany amin'izay za hoe tena vonina jerevo tsara kely izy nanasana voalohany fa rehefa hitany za hoe niresaka anazy ampanajana sampitiavana ary za tsy misy za manokana tsy misy fahakalako amin'ny koto mihitsy ary za tsy makahala nizaniza zany fa za fotsiny miaro ny fahamarinana za ary miaro ny eglizin'ny Kristy zany za zay ny anay anjarako dia tsy maintsy mitoro ny fahamarinana zany za manoloana andreo manaratsy mba tsy avoafitaka andreo kristianina marobe satria misy le mpanaradia anazy tena resy lahatra ny zavatra lazainy mihitsy dia zay ny antony nanakiko an'le izy rehefa hitany nefa za fa niresaka mpanajana aminazy nanaiko ny fanasana izay nataony izy indray ny emotra avy eo tsy hitantsony izy tsy namaly ny resaka tsony izy ary tsy raikitra moa lay débat moa zany tamin'izay za koa moa zany tsy nanina satria matoko moa tsy raikitra le izy mety eo koa moa zany ny antony za koa mibetsaka ihany koa ny zavatra atao moa za koa tsy andeha hoe hisisika anazy na ohatran'izany fa vitako izy tsy vonina dia tsy nitohizako ihany koa ilay izy tonga indray tamin'ity taoriana zay moa izy mbola niinvitehany ary eo mahagaga anahy
za vonona anao aminazy zavatra zarena sy romilna mitovy ihany fa romilna nefa hita fa tsy vonona le izy satria araka ny condition romilna hoe tsy manana tsy haiko moa na manana izy na tsy manana za tsy afaka nanamarina an'izay fa zay ny romilna hoe zay olona manana licence nanaovany débat zany any tsy ohatry zany fa za zay olona hitako hoe manana argument ka hoe hitady hisarika ny olona zany tady hisarika ny olona tsy ino ka vonona hoe manao débat ampanajany dia za afaka manao foana na tsy manana licence sotra zany ary izy avy eo amin'izay le izy mahagaga anazy zany dia ohatran'izao romilna efa hitany fa tsy hanao débat aminazy za vonona anao débat aminazy fa izy tsy mamaly anazy zany vidéo anankifiry zao natao mamaly any romilna nefa efa tsy hanao fa za nanasa anazy amin'ny vatana fa tsy namaly izy inandray natonga nanasa amin'ny vatana anazy tao anatin'ilay vidéo zay navoaka moa tamin'ny papa François maty moa zany dia izy moa zany nyteny hoe inona tokony alalovana papa zay maty any fa misy olona hafa raha nisy tsy haiko nisy artiste maty tsy taditiko ny anarany nitolono moa hoe maninonino tsy alalovanareo fa mipapa maty ary no alalovanareo dia zay moa zany natonga n'ilay vidéo dia namaly anazy romilna avy eo fa zao nefa le izy tao anatin'le vidéo zay nataony izay antony zany ny teneniny mahatonga anazy tsy malahelo mipapa ohatra na manokana koa moa zany hoe tsy dia misy idiranay amin'izany nge na malahelo izy na tsy malahelo fa mipapa zany any dibony père apôstôly tsy maintsy misy foana na lahelo tahaka ny olona rehetra saraka olo tiana ihany io dia tao anatin'le vidéo nataony an'izay argument zay noentiny zany noentiny ilazaina mahatonga anazy tsy malahelo mipapa teo an'izay natonga nanao an'iny vidéo iny an'izay satria nahoana ny zavatra zay nilazainy tao anatin'le vidéo nakabetsahany dia zavatra diso ary tsy mifanaraka amin'ny tantara daholo zay zany anankiray manarakaraka an'izay be da be mimpanaradia anazy tena resy lahatra ny zavatra resahany hoe tena katolika mihitsy nohatry zao ny katolika moa zany ny tena ohatrany hoe mibokseny tao anatin'ilay vidéo zay nataony zany hoe katolika ny anankiray zao le hoe napiditra ny finoana tao Madagasikara tamin'ny androny Radama ary Ranavalona sy ny sisa fa iny zao dia zavatra tsy mifanaraka amin'ny tantara mihitsy iny ary zay mihitsy ny antony nangatahako aminazy zany anao an'le izy satria mba hoentina nitsina n'le zavatra diso lazainy zany mba tsy ho betsaka ny voafitaka izay satria betsaka mihitsy ny mihevitra an'izay hoe ny katolika nanao an'izay hoe ohatrany hoe fihavana kristianina zany nampiasain'ny katolika anandevozana ny malagasy dia betsaka ny lasa mihevitra an'izay zavatra diso zay nylazainy zay ka zay tsy maintsy ahitsy zay mba hatonga n'ireo olona tsy ho voafitaka izany tsony dia zay ny atao nanaovako an'le izy zany anaovako ilay débat aminazy mba hitoriako ny fanamarinana occasion anankiray zany io ny olona rehetra moa tsy voatery hoe zay tsy voatery hoe zay ataoko zay ny fomba hitoriana ny fahamarinana fa mety manana moyen anao ianao fa amina io zany occasion anankiray io mba hitoriako ny fahamarinana an'ireo tsy mino hoe zao nge ny tena fahamarinana araka ny tantara zay zany ny voalohany faharoa manarakaraka an'izay tao anatin'le zavatra nyresahany tsy nisy sorsa na dia kely arany noentiny nanamarinana ny zavatra nylazainy fa tonga dia ohatrany hoe affirmation gratuite fotsiny zany tsisy proof tsisy nininy fa tonga dia tenenina fotsiny ohatran'izao dia mino ihany koa reo olona tsy mandala ary ny zavatra ohatry reny reo olona tsy ampifandalinana fa tsy malala tsara ny finoany reny voafitaka ilay lainga izay resahany ao anatin'ilay vidéo ka zay mahatonga an'ireny tsy maintsy ahitsy dia zay zany ny antony natonga nanao an'iny vidéo iny nanasa anazy hoe alefaso ary le izy raha vonona renao dia tao anatin'izay vidéo nataoko zay dia be da be an'izay commentaire nataonareo zay tsy voavaliko moa le izy satria betsaka le izy dia tsy arako mamaly anazy dia zay mahatonga namanao an'ity live androany ity mba hoentina malina an'ireo commentaire nataonareo satria misy commentaire maromaro tokony tsara valiana any ao anatin'ilay commentaire nataonareo zany makasitraka namana soloforonirina
Francisco. Dia commentaire hitako voalohany ato zao commentaire nataony tsy haiko tsara maka anazy tiany Parker. Ozy izy nilazaina ato hoe inona marina reny zavatra diso lazainy koto fa no olana amintsika mpivavaka tsy mazaka tenenina zavatra mahitsy sy mazava efa zatra ame tsara velatsia miafina amin'ny soratra masina atao moyen entina iorovatena mino venareo fa raha misy mopera miteny miakara aty ambony aty daholo ianareo zay mpangalatra vadin'olona fa ivavahako manokana mba tsy angalareo vadin'olona itsony raha misy sisisasisa moa zany zay lazaina atao ty commentaire voalohany ty dia ny fantany napetrany ato zany hoe fa inona marina ozy izy zany le zavatra diso lazainy koto betsaka ny zavatra diso tsy mifanaraka amin'ny tantara izay lazainy koto ao anatin'ny videoany za tsy miteny hoe izy rehetra dia diso daholo fa amin'ireo zavatra zarainy ao anatin'ny videoany zany mahakasika amin'ny finoana kristianina ny akabetsahany dia diso tsy mifanaraka amin'ny tantara ohatra amin'izany tamin'ny video zay natao amin'ny farany iny zany hoe akoatra ny video zay natao amin'ny farany iny zany ny videoany teo aloha dia betsaka tamin'ilay video reny tsy mifanaraka amin'ny tantara ary tsy misy prova hoentiny ilazana an'ilay izy hoentiny amin'ny tanan'ny olona moa zany dia mifantany ato zany iny zany ny zavatra diso raha ohatra tamin'iny resaka video iny zao natao amin'ny farany iny zao ohatra ny filazana hoe ny katolika nampiasa finoana kristianina nandevozana ny malagasy zany hoe mission katolika moa ny filazana anazy ao anatin'ilay videoany zany zany zao dia tena tsy araka ny tantara mihitsy zany ary zay ny andrasako anazy ao anatin'ilay débat zany amaly anazy ao anatin'ilay débat zany fa raha vonina izy dia ho porofona ao anatin'ilay débat mihitsy ho valiana ao anatin'ilay débat ny fahatson'ny zavatra lazainy arak'izay tantara lazainy zany ary ao anatin'io débat io tsika zany tsy miteny tsy misy porofo zany fa hoentsika mihitsy hoe tia ny sorsa tia ny porofo ny fahatson'ny zavatra lazainao izy kosa raha mihevitra izy hoe marina ny zavatra lazainy tokony mitondra porofo ihany koa izy tokony mitondra sorsa izy hoe taizany sorsa nangalana an'izay tantara zay hoentina milaza an'izay zavatra lazainy zay zany ny anankiray zavatra diso lazainy fa roa manarakaraka an'izay ny filazana fa hoe ny katolika ihany koa nanampy an'i Hitler no entina tamin'ny andron'ny Hitler moa zany hoe namona an'ireo jiosy be da be zany koa dia zavatra diso be zany tsy mifanaraka ny tantara averiny jerevana ange ilay video nareo zay nahita ilay videoany ao anatin'ilay video zay nataony fa tsy misy sorsa tsy misy porofo nankely arany ao anatin'ilay video izay nataony dia zay ny antony tsy maintsy antsiana amin'ny fahatsoana izay lazainy reny mbola niteny moa izy mahakasika lay lamba nanakofana an' Jesoa la Sine de Turin dia inona koa zavatra lazainy teny sy maromaro zavatra lazaina moa teo fa tsy tadidiko tsony zay aloha zany ny fantany napetraky Parker io iny la zavatra diso ny lazainy dia hoe mpivavaka tsy mazaka tenenina ohatrana manokana aloha za zao raha misy olona manitsy ana raha tena marina kosa le zavatra lazainy inona moa hoe tsy mazaka tenenina amin'izany fa za raha ny tena makasitraka raha olona misy olona manitsy na mananatra ana ohatrana manokana aloha tena mazaka tenena tsara ka ary ny olona rehetra zay nahita ny débat zay nataoko za mpanao débat amin'ny olona tsy mpino na musulman izy na jiosy izy na protestant izy na olona athée dia za mpanao débat amin'ireny fa za tsy hoe le olona ny ankahalaiko fa za ny anjarako fotsiny mitoro ny fahamarinana manoloana ny zavatra diso aparitaka izy ireo zay zany ny anjarako dia tsy misy an'izany hoe tsy mazaka teny mety misy hoe misy kristianina sasany manao an'izay fa manokana aloha tsy ohatran'izay zany dia commentaire manaraka nataony Andriana Soloonja hoe aza mifamalina madihevitra amin'ny olona tsy mitovy finoana aminao ozy monseigneur Pascal ny finoantsika anao mafiso fa avy aloha izy iaina amin'ny fiainany ihany dia tena ny tena nito mihitsy monseigneur Pascal iny tamin'izy mbola tsy eveka zay moa zany tena hivato teny no mipetraka monseigneur Pascal niasa teo amin'ny herina foana dia
za mpanaraka koa fa ny azy resaka YouTube sy Facebook ny tena source d'information any fa tsy mamaky boky tsy mamaky boky ohatra ka zay mihitsy le izy atao anaty le vidéo tena ataony zao nisy vidéo atao amin'ny YouTube zay ino no entiny amarinana ny zavatra lazainy de najerevana araka iny vidéo iny na le vidéo le entiny angalana appui an'le izy mihitsy zany hoe tena naporofony le zavatra lazainy tsy misy source tsy misy proof tsy sineniny de marina mihitsy zavatra lazainy hoe zavatra aparitaka be da be ny olona makahala ny église catholique nge be da be ny olona manakarama olona mihitsy mba anaparitaka vaovao tsy marina jerevo ohatra ke resy ohatra ke zao tamin'ny 2019 sa 2018 le papa François le tao anaty avion iny de nanontaniany mpanao gazety iny hoe ahoana fijerinao makasika ny homosexuel de ozy papa François hoe iza moa zany hoe raha misy olona maniry mitady an'Andriamanitra ozy izy ka iza moa izy zany itsara andreo de papa François moa zany tsy niteny tamin'ny teny gasy tsy niteny tamin'ny teny français fa le mpanao gazety avy ao ahodiny zareo le zavatra lazain'ny olona ka be da be nge na mpanao gazety nge misy manodina zavatra mba azona piainy bitsaka de io zany miainga foana zany hoe reto zany le proof de be da be ny olona manakarama an'ireny olona amin'ny YouTube reny nge andehana ratsy akahalan'ny église catholique fotsiny de mamorona zavatra tsy misy de zay ve ny angalana source tsy ao mihitsy zany de le fantaniny le zavatra nytenen'ny Andrianasolo onja hoe nytenen'ny Monseigneur Pascal tamin'izy mbola tsy eveka teny mierina voany izy ny asa tadidiko tsara tamin'izay raha tsy 2017 mihitsy angambany izy raha tsy 2016 de 2017 nampanao tamin'ny androny tanora tamin'izay melohan'ny sapakazo nanao mbavaka tany zay de izy nampanao mizara formation natao zany izy tao masera FMA tamin'izay mihitsy tadidiko tsara ny tenen'ny Monseigneur Pascal amin'ny hoe aza miady hevitra amin'ny olona tsy mitovy finoana aminao zay zany marina tena nitenan'izay mihitsy Monseigneur Pascal fa zao ngeny tsara fatahantsika tsy zay ihany ngeny zavatra tenen'ny Monseigneur Pascal tamin'iny ny zavatra nyteneniny raha ohatra nareo hoe mbola tsy ampy le fandalena-pinoana nareo mbola tsy mafian'le finoana de aza miady hevitra amin'ny olona tsy mitovy finoana aminao fa ny finoanao alalinina fa raha ny olona tsy mitovy finoana aminao ny adivanao hevitra nefa ianao tsy ampy fandalena-pinoana de ianao indray no voasarika le olona any fa kosa ianao raha ampy bagazy ianao hitanao zany ny fomba izarana an'le izy de azo atao tsara miresaka amin'ny olona tsy mitovy finoana aminao jerena papa François nge mipiripimy papa François nge manao ny dialogue interreligieux jerenge tamin'ny concile Vatican II nge zay nge lazain'ny église problème atsika zany ndraindray tsy tena dinihana tsara lesa vao magnano an'le mot le voambolana hoe débat de ohatrany hoe ratsy be zany le débat fa lesike fifanakalovakevitra hikatsahana hijerevana ny fahamarinana zany misy hevitra tsy mitovy ao de mifampiresaka ianao fanakalo-hevitra mba ivoahan'ilay fahamarinana hoe aiza tokoa ny tena misy an'ilay fahamarinana zay ny zavatra nylazain'ny Monseigneur Pascal fa hoan'ireo olona mbola tsy ampy fandalena-pinoana zay tsy avela mandeha manao an'izay miady hevitra amin'ny olona tsy mitovy finoana izay fa jerevo tsara nge resitsika ohatra nge satria tsy Andrianasolo onja manko mampiasa ny tenin'ny Monseigneur Pascal iny aza miady hevitra tsy mitovy finoana aminao fa be da be nefa nyteny anan'izay de nyteny Monseigneur Pascal iny noentin' zareo zany hoe tsy tokony miady hevitra amin'ny olona tsy mitovy finoana aminao fa jerevo tsara nge tantaran'ny kristianina hatrany voalohany noentina nitoriana ny fahamarinana hatrany kristianina tamin'ny voalohany nge de tao anaty ady hevitra foana raha mamaky fotsiny zao tsika ohatra anaty soratra masina zao Paoly apôstôly any amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 fa impiry sabata moa Paoly apôstôly niditra izy mihitsy miditra ao synagogany Jiody andeha hiady hevitra inona ny tanjony hitorianan'i Jesosy Kristy hoe iny Jesosy Kristy le mivonona ry mihitsy nge le Messia voalaza tao faminaniny ny kristianina nge hatrany voalohany de niady hevitra foana ary ny kristianina nge voaka tao anaty ady hevitra ny ady hevitra zany tsy ratsy fa hoe inona ny tanjona anaovana le ady hevitra ho anahy manokana de mitovy nataon'ny Paoly apôstôly any
mba hitoriko ny fahamarinana ny adihevitra zany ny ana okazion anankiray a anambarako ny fahamarinana hitoriko ny fahamarinana ilazako a ny atsaran'i Jesosy Kristy a sy ny finoana kristianina. Zay ny antony anaovana an'le izy fa tsy hoe zay sy le olona akory ny ady ary matoa za mahasahy manao an'le izy nisy fandalena natao tao a ary misy a ny argument hoentina anohanana an'izay a hevitra zay. Zay ny makasika niny hoe teny mentionnaire Pascal iny aza miady hevitra amin'ny tsy mitovy finoanao be da be nanao commentaire mitovitovy an'ito nataon'ito raha akasitrahana foana ho misoratsika rehetra tamin'ireo zay nanao an'izay commentaire zay moa zany. De ny teny tojosoa raha zafy mandimindray hoe makasika an'le teniko zany tao anatin'le vidéo nataoko hoe ka ahoana masavy ianao. De zay ny teneniny hoe zany ve fomba hoentina anasana ny olona anao débat en plus débat resaka finoana le izy a sady anao le miseho kristianina eto na za tsy amiterany kota raha de tsy amaly anao akory. Tsy haiko aloha hoe teny gasy mazava tsara le zavatra lazaiko hoe masavy ianao tsy nisy teny ratsy ao anatiny zany sady tsy haiko hoe inona zany tokony hoe fomba ilazaiko anazy zay fanontaniana mipetraka zany masavy a ianao tsy misy teny ratsy na teny maloto mihitsy teny gasy mazava tsara zany fa io moa zany samy manany fomba fijeriny a fa tsy mametsiny anao zaho anatin'izay a faneho-kevitra izay. De nataony raha herinaina raha miandro soa ndray hoe fata sy ainy sany fatany a sy ainy a ary ny ainany daholo ny argument eritreretina anaovana débat. Zary mbola tsy niteny akory hoe inona ny argument koa hoentiko anaovana débat aminazy. Za sao nitanisany zavatra diso nataony fotsiny zavatra diso ny lazainy fa mbola tsy nilaza teto za hoe ahoana fomba amaliko anazy. Manana argument za matoa mangataka débat aminazy antony ijoroako ary zay koa tsika kristiana matetika ihany koa tsika za zany zao nisy nakahery misy napriska fa nisy ihany koa nanakihana maromaro. De za zany zao kianonao za satria za andeha hanao débat amin'ny tsipino efa nilazaiko ny antony inona antony anaovako an'le izy hitoriko a ny fahatsaran'i Jesosy Kristy a sy ny fahamarinana finoana kristianina. Zay zany ny antony raha débatako amin'ny koto io satria betsaka mipehana anazy a mihevitra fa hoe tsy ilainy zany finoana kristianina zany a ary betsaka mihitsy ary mihevitra hoe zany Jesosy Kristy zany arany a tsy voapirofo akory na nisy na tsy nisy a manoloana an'izay tsy maintsy mitoro ny fahamarinana. Zay zany ny ana fa ianao le manakihana ana inona ny andraikitra raisinao a hoentinao a hitorianan'i Jesosy Kristy hitoriana fahamarinana. Mandihanina Jesosy Kristy mampianara ny firenena rehetra. Inona ny andraikitra raisinao a maha-kristianina anao a hitorianao an Jesosy Kristy. Za tsy mametsina anareo manakihana fa mba tonga sainanareo foana hoe matetika ihany koa mila mandinika kely hoe inona ny antony anaovan'le olona n'le débat de raha manao débat le olona hitoriana fahamarinana ianao le manakihana kosa inona ny ataonao ianao mamaly anazy ao an-tsainao. De hoe fatany tsara ny argument eritreretina anaovana débat za mbola tsy niteny an'le argumentko akory ary io nge zavatra efa lazaiko mbola tsy nisy nge io resaka hoe débat anao amin'ny koto io nge de efa niteny nge za teo aloha teo satria aty aminay aty be da be ny olona tsy kristianina be da be ny olona tsy mino. Za manana namana malagasy efa kristianina izy teo aloha fa am'izao izy na ny fisian'Andriamanitra ary tsy inonontsony. Misy olona kristianina fa am'izao izy tsy mino Mesia Jesosy Kristy. Teo aloha nge za fa namoaka vidéo talohany hoe anaovako débat amin'ny koty hoe atoato za izara hoe fa nahoantsika kristianina amin'ny olona efa mino any amin'ny olona efa samy kristianina any ny hitoriana an'ilay filazantsara. Fa ny afatry Jesosy nge mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra de lefa mpianatra Jesosy ihany nitoritsika fa maninona raha reny olona mbola tsy mpino reny ndray nitoriana fahamarinana ary misy fahamarinana nge le zavatra lazainy koto hoe tsika mandamy resaka amin'ny olona tsy mino de misy fahamarinana le zavatra lazainy hoe reny olona tsy mino reny indrindra arany reny ny tokony hitorianan'i Jesosy Kristy hitoriana fahamarinana araka ny tenin' Jesosy mila atao mpianatra izy reny.
ka ahoana moa nafatarany zareo fahamarinana raha tsy miresaka aminy ianao manazava aminy ianao hoe zao nge ty fahamarinany ty satria izy matoa izy tsy mandray an'le izy mihevitra izy hoe diso io de mila zavainao ny sainy hoe tsy diso zany io ary zao ny antony tsy mahadiso anazy tsy ho fatan'le izy raha tsy miresaka aminy ianao inona nandraikitra ho raisinao manoloana am'ireo olona tsy mino avelanao ve reo olona tsy mino mila mandray andraikitra tsika fa tsy ny olona efa mino any nitoriany za tsy miteny diso no mitory amin'ny olona tsy mino mety zany ary tsara fa to izo fa hoana kosa rety tsy mino retsy niandry amin'ny opera sy pastera ve ianao anambarany Jesosy Kristy amin'ireny olona tsy mino reny fa mila mandray andraikitra tsika de nitoy an'le izy hoe nifotokevitry koto de miaingy amin'ny fahalelovan'ny malagasy mahanitra tena mijaly ampifandraisiny amin'ny fivavahana zay no manahirana anazy nisy video zay efa nataoko ihany koa hoe teo aloha teo hoe ahoana moa malagasy tena mivavaka be ary ohatrany hoe mahanitra eo ambony arena zany satria fenao rena ao Madagasikara nahoana hoe mivavaka be malagasy nefa ny mbola mahanitra nisy video efa nataoko nge makasika an'izay hoe zao nge ny antony io ary misy fahamarinana le izy hoe matetika zany tsika mivavaka fa mivavaka tsy manaraka an'ilay araka sitrapon'Andriamanitra mivavaka tsy mifankaty tsika samytsika amin'ny mifanaratsy sy mifanenjika nefa ny didin'i Jesosy hoe mifankatiavinareo fa izany ny afantaran'ny olona fa mpianatra ianareo mivavaka tsika fa iza le fanetreteny jereny Jesosy Kristy an'Andriamanitra izy le Andriamanitra nanetry tena nanao mitovy amin'ny olombelona ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana za tombo sy mpampianatra ozy manasa ny tongotry nareo ary nareo koa tokony hifanasa tongotra jereny fanetretena nataon'i Jesosy Kristy nanaiky hatramin'ny fahafatesana fa tsika le mpanaradia azy ahoana le fanetretena mivavaka tsika fa tsy fotsika le fahotana mangeja atsika tsy fotsika miala an'le izy nefa Andriamanitra ny teny hoe fahotanareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary normal ozy raha tsy miaino mivavaka nareo izy any amin'ny Isaia ihany no miteny an'izany ka normal be raha mivavaka fa tsy misy vokany amin'ny firenena le fivavahana fa raha ny oloka izay natsona ny anarako izy no avy anetry tena ka hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaona dia heno azy any an-danitra ary anasitrana ny tanina inona zany andrasan'Andriamanitra antsika mba anasitranany an'ilay tanitsika vavaka araka sitrapon'Andriamanitra manetry tena ary miala an'ilay fahotana ary miala an'ilay fahotana io tokony tena mila diniantsika lalina mihitsy zay makasika niny commentaire nataony raha heriny aina